Ny tolona any Antsiranana mitaky ny famerenana ny bentanana amin'ny toerana tokony ho hisy azy sy ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina ny robot ao Antsiranana amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany ny Abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fangatahany ireo avy any Antsiranana no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Tamin'ny andro ny 4 Oktobra 2024 mikasy tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao ary samy mitaky ny hialany Andry Rajoelina avokoa ny rehetra na eo aza ireo ezaka samihafa ataon'ity farany hahafahana mitazona ny fahefana. Antsoantso mitaky ny fametrahampialany Andriamatoa Andry Rajoelina no hita manerana ny nosy hatrany ivelany amin'izao fotoana izao na ireo milaza fa manohana azy aza toa tsy sahy nanao loko volomboasary intsony tato ato izay. Hetsika fitakina miala Rajoelina potika ny firenena ka tsy maintsy mijoro hatrany ny tanjona. Sokafo ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo sy ny kianjan'ny 13 Mai hahafahan'ny vahoaka maneho ny hevitra hanehony ny fitakiny hoy ny mpanakanto bodo raha tonga nanatevin-daharana ny hetsika fitakina ny fialan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina teny anosy mahamasina teny. Tsy afaka hijery fotsiny ny fahapotehan'ny firenena ka antony hijoroana hitolona hitaky ny fialan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoy ny mpisolo vava izay tonga nanamafy ny tolona teny an-toerana trany. Tsy hijanona ny tolona raha tsy miala Andriamatoa Andry Rajoelina hoy zareo avy any Antsiranana. Nirotsaka andalambe indray ny tanora ny Antsiranana sy ny voaka marobe izay nanao diaby ampilaminana. Tsy nahazaka intsony ny fahanginana toy ny karnavaly goavana nondseho tokana ny tanjona ny hanehona ampahabe maso ny fitakina sy ny alahelo izay efa notazomina hatramin'izay. Tsy maintsy miala Andriamatoa Andry Rajoelina hoy izy ireo hatrany. Rehefa iza no midina andalambe malalaka ary rehefa iza no ampiasan-kery satria navela malalaka ny famoriam-bahoaka sy diabe nataony ireo mpomban'ny Andriamatoa Andry Rajoelina raha hita teny 67 hektara tsaramasay ankoron'ny rano sy ny manodidina iny. Tsy nisy ny fampiasan-kery izay nataony mpitandro filaminana atamin'ireo toerana ireo izay nisy ireo mpomban'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ireo. Tsy nisy ny vaomandatra-dranomaso raha toa ka mifanohitra tamin'izay no hita nandritra ny hetsika izay nataony Génération Z sy ireo ankilafinkery maro samihafa miaraka amin'izy ireo teny an-taninandro mahamasina sy ny manodidina. Tranga izay isany mampanontany tenany maro amin'izao fotoana izao no hoe rehefa iza no afaka midina andalambe malalaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Fianarantsoa ny amafy ny fitakina nataon'ireo mpianatra ny tohy ary ny amafy ny hetsika izay nataon'ireo mpianatra ao fianarantsoa ao tamin'iny herinandro iny. Nianga teo amin'ny 4e stationnement ny fionana ary ny tohy teny andrainjato. Ny tombo ireo mpianatra izay nandray anjara ary ny tombo ihany koa ireo mpitandro filaminana izay tonga teny an-kianja teny. Vangaindrano mitaky ny hamoana ny mahavita tara Silvestra sy ny fialan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Mitaky ny hamoana tsy misy atakandro ny solombambahoaka mahavita tara Silvestra sy ny fialan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny vahoaka ny Vangaindrano raha nidina andalambe ny lanjan'ny Sorabaventy tamin'iny herinandro iny hatrany. Toamasina mitombo isa ireo mpanohana ny tolona. Miha maro ireo olom-pirenena izay manana fahasahina manatevin-daharana ny tolona ankoatra ireo mpianatra tazana teny an-kianja ihany koa ireo hery politika sy hery-velona rehetra izay manohitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Voatazana tao anaty filaminana ihany nefa izany rehetra izany na teo aza izay fanehoan-kevitry ny mpianatra marobe. Kianjan'ny 13 Mai ny mpanolontsaina munisipaly no manana fahefana hanidy na hanakatonazy. Fahefan'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo ny manokatra na manidy ny kianjan'ny 13 Mai izay ahafahany vahoaka maneho hevitra hoy ny filoha lefitry ny filan-kevitry ny munisipaly ny tanàna Antananarivo toavina Rahalambo Mahay. Tsy vahaolana intsony ny fananganana gouvernemanta fa ny fametrahampialany Andriamatoa Andry Rajoelina notakin'ny vahoaka hoy ny fanazavana hatrany. Mpitandro ny filaminana tsy tokony hatao fitaovana hamotika ny vahoaka izay mitaky ny zony. Tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro ny filaminana fa tsy hanaiky hatao fitaovana izay hampiasa herisetra amin'ny vahoaka izay mitolona manoloana izao toe Draharaha mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena izao hoy ny fanehoan-kevitry ny ireo olom-pirenena manoloana ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Fahalalahana miteny sy fanehoan-kevitra no ilain'ny vahoaka hoy izy ireo hatrany. Tolon'ny mpianatra ny universiten'ny Mahajanga indray mitohy hatrany na eo aza ny sakana
na voatsakatsakana aza ny tolona izay ataon'ireo mpianatra eo amin'ny université ny Mahajanga nanao fanambarana izy ireo fa mitohy ny tolona ary hihamafy izany raha tsy avoaka ny mpitandro filaminana ireo naman'izy ireo izay voasambotra. Raha ny zava-misy dia tsy latsaky ny 5 ireo mpianatra voasambotra tao anatin'izao tolona izao hatrany. Ka midika izany rehetra izany fa mihamafy andro manalina ny tolona izay ataon'ny mpianatra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ary tsy anaiky lembena hatramin'ny farany ireo mpianatra ireo raha toa ka tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo dia ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fanovana rafitra misy amin'izao ankehitriny izao izay mampangaina izy ireo fa tena mampahantra ny firenena ary isany antony iray lehibe mahatonga izao fahantrana lalina izay iana nivoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Efa ela ny nangina, efa ela no safidiny tsy ny teny, efa ela no niaritra nivoaka rehetra manerana ny nosy ka fotoana n'izao hivoahana amin'ny fahanginana efa tsy rariny intsony ny zava-misy sy ny aina nivoaka hatramin'izay ka izay no mahatonga nivoaka marobe izay manao an'izany fitakiana izany amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsapa tsy hita dia tena leo tanteraka sy tofoka amin'izao fitondrana izao nivoaka malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao ka izay no antony mahatonga nivoaka marobe izay manao fitokonana sy midina an-dalambe amin'izao fotoana izao manao an'izay fihetsiketsehana sy fitakiana izay satria raha toa ka tsy leo ny vahoaka dia tsy tokony ho maronisa izany ireo manao fihetsiketsehana sy fitakiana amin'izao fotoana izao fa matoa mahavory marobe ny fitakiana ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo rehetra miarady aminy amin'izao ankehitriny izao dia midika izay rehetra izay fa tena efa feno ny kapoaka ny voaka malagasy izay niaritra sy ny aina tao anatin'ny hirifiry tao anatin'ny fotoana lava izay nefa mba niandrandra ihany an'izay fampandrosoana izay nampanantenaina hatramin'izay toa vao mahaza ny harendrika isika tao anatin'izay fotoana lava izay ka izay no antony mahatonga ny voaka rehetra amin'izao fotoana izao sahy mijoro ary midina an-dalambe na ny tanora na ny olon-dehibe ao anatin'izany rehetra izany izay manao fitakiana ho an'ny Tandrizana sy ho an'ny Tandrizanaka satria ny ho avy mamiratra no jerena ary raha toa ka tsy misy fiovana izany manomboka eto dia sarotsarotra indray izany ny siny izany fanovana izay any aorinany ho ireo tanora hatrany ka izay no antony mpijoroan'izy ireo mba hisiny izay fiovana ary mba hisiny fampandrosoana lalina izay efa ela nangetahitany nivoaka malagasy rehetra tsy mijanona ny tolona fa mitohy hatrany araky ny voalazan'izy ireo hatrany ao anatin'izao fihetsiketsehana Maherivaika izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompo klasy tompo vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro tompo klasy tompo vavy makasitraka dia mirary soa.